fa en Jean de Parc dia ho ny lehilahy ho ny fieritreretan'ny olona fa amiko manokana izany dia ho ny vehivavy sy ny lehilahy no afaka manao en Jean de Parc. Ny tena nahasarika sy itiavana an'ilay asa moa zany dia le voalohany indrindra zany fitiavana an'ilay natiora, fitiavana le mandeha makany anaty ala. Maraina zany ianao mandeha makany anaty ala dia mahazo rivotra madio aloha, sady asa ihany koa zany le izy amelomana vady aman-janaka, hoe fiainana mihitsy zany e, dia izay no ankafizana azy tanteraka. Nanomboka tamin'ny 2008 association tamiady nidirako tao hatramin'izao tsy mikarama fa ty idirako ao hiaro ny tontolo iainana ho ahiny faramandimby. Ohatra izay zao hoe amin'ny maraina mandeha miasa any an-trano zany zay mamila ny programanay any tokantrano, dia ny hariva après-midi zay mandeha manakany anaty ala mitondry ny ankizy amin'ny dia mandeha any anaty ala izay ohatra manomboka maraina 7 dia mivoaka amin'ny 4 dia manaramaso ny any anaty ala ny valan-javaboary manodidina an'Andasy be zany no endreketanay. Mandeha hatin'ny telo sasany dia miala hatin'ny telo sasany izay mahita ny limitin'ny parc miaraka amin'ny ekipa dia ambiance be. Misakra be tabe mihitsy izay tompoko ao anatin'io ala io satria izay miaro ny tontolo iainana tanindrazanay io afaka miaro 100% mihitsy izay tsy mitandro asa sarana mihitsy fa mandeha foana izay. Ny asan'ny mpitsirikala vitako na vitam-bivavy fa tsy zaho lafa niditra hoe hiaro tontolo iainana na vehivavy mahavita mitsirikala zay. Dia problema ao misy fa le mpanampaky tsy tratsy fa ty nanampaha le hazo ny hitanay teo, toerana nanova sarabo faela hitanay teo fa le olo mbo tsy nahatratsy zahay. Any amin'ny firy arivo zay miala any vehivavy akoro zay mandeha mamono tanety any, tsy mitandro asa sarana mihitsy zay fa mandeha no le fitiavana ny tontolo iainana sy ny tanindrazanay. Araka mampisafalanay zany dia contre anay zany le mpanimba dia tsy maintsy mampiasa zay fitaovana eny an-tana zay tony zao mba fitaovana ananana dia flesy fingotra flesim-borona zareo rehefa miaraka amina famaky fisina hazo antsy be fanaovana fandratsanana hazo anaovana charbon rehefa raikitra zany le sahotaka araka le fiteny dia mampiasa zay eny an-tanana zay dia ty fandratra mihitsy moa zany ao anatin'izay sahotaka zay satria sy tena micontre tamin'ny 3 teo vao tamin'ny 3 teo zay zao tany anisan'ny tarika tany dia tena nisy rola tena micontre nanenjika ny namanay mihitsy antsy faraingy ny nety ny teny tanany dia tena nanenjika mihitsy izy. Za zany tena manana finiavana tanteraka mihitsy raha resaka hoe fiarovana na mijery an'io maio raha tena mampalahelo anary tena mirotsaka ny ranomasoko dia vitan'ny lehilahy vitanay. Laha ohatsy olo hamono matahotsy fa laha olo hanimba zay raha agnaty farovanaay ao tsy atahora. Na vehivavy ary izahay dia tena ao anatin'ny fiarovana tanteraka ary manampy mihitsy zany an'ireny agent de parc reny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ninay zany fanirinay dia mba hamezana lanja kokoa anay amin'ilay asanay satria mbola ny fisian'ilay patrouilleur zany mahatonga an'ilay ala tsy dia lasibatra loatra amin'ilay fasimbana. Ny fanatsariana ny ala aloha voalohany indrindra manampy anay dia resaka ao anatin'ilay fitaovana satria ny ratsy tsy tery lalana mihitsy ny tompo dia mba zay zany mba raha ohatra mba misy fanjakana mba tanjatanjaka mba mila fitaovana zay satria zay miady amin'ny ratsy. Raha sisy ny alan'ny parc rehetrarehetra zao dia sisy olovanany taranantsika faramandimby.